ampela miary mahatsanginoary ny vehivavy mahefa ampela miary araka izany tomboka lasy tomboka vavy dia tafitra ato anatin'ny fandarana ampela miary isika amin'ny ity talata fa 2 ny volana jolay taona 2024 ity dia anterina ny fiarabananao izay misafidy hatrany araka amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco anterina ihany koa ny fiarabana ny namana Arliva izy hatrany no teknisiana iaraka amintsika ao anatin'izao fandarana ampela miary izao etem-piandohana dia tsara ny mampatsiahy aminao fa azonao atao tsara ny mandray anjara mivantana atao anatin'ny fandarana raha andefa SMS ianao dia ny 033 08 850 02 no andefasanao izany raha hiditra mivantana dia eo ny laharana 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ny fidirana mivantana moa dia orin'ny famelabelarany ny vahintsika ny loha hevitra amin'ny tianio ity ny vahintsika amin'ny tianio ity dia Ramatoa Margot miarabanao tompoko misotranao indrindra mivahiny indray ato anatin'ny fandarana amin'ny tianio ity miarabanao Madame Diva dia miaraban'ny teknisiana dia indrindra miarabantsika rehetra izay manaraka n'izao fandarana ampela miary izao ny loha hevitra moa iarana amin'ny Ramatoa Margot mandritra ity taona ity dia ny hoe toy ny taonjesika ankady ny fanabeazana ka aina no fetra andao tsy ravoravo tanana izay no loha FDB efa maromaro ny loha hevitra nentina teto ny arahana taminy fa ao amin'ity anio ity dia ny hoe ny fialan-tsasatra ihany koa zany mety mitondra fahombiazana ny fialan-tsasatra koa mety mitondra fahombiazana raha dinihana vetivety le izy dia hoe matetika resahana rehefa hoe te aompy dia mila miasa mila miezaka mila mietsika eto nefa dia fialan-tsasatra mety mitondra fahombiazana manana ny antony safitianana an'izay ianao ary anazavan'izay sy ny tanjona hotratrarina ao anatin'izay Ramatoa Margot misotranao fa tonga dia fahavoarainao tsara zany ny afatra tianao lazaina amin'io loha hevitra an'io io ny amin'ny zanak'olombelona dia fahombiazana tsy misy raha tsy miasa fa eto kosa antsika dia mahita hoe ny fialan-tsasatra koa dia mety ahitana fahombiazana dia izay no tsy eritreretin'ny olona dia izay na ny antony ny resahantsika hoe andao mba ho resahana hoe ny teny hoe fialan-tsasatra ihany koa ka mitondra fahombiazana eo amin'ny fiainana dia izay ny antony aloha indrindra moa tsika izao vakansy ao anatin'ny vanim-potoana fialan-tsasatra indrindra dia ataoko hoe tsara angamba izao vanim-potoana izao no iresahantsika an'ilay hoe ny fialan-tsasatra koa mety miteraka mety mitondra fahombiazana ka ny tanjona amin'izay dia mba tokony ho taitra tokoa ny olona ohatra ny nahataitra anao ihany koa hoe raha te aomby dia mila miasa mafy fa raha te aomby ihany koa dia mila miala sasatra mazava tsara andeha raha ho faritantsika hoe inona raha moa zany atao hoe fialan-tsasatra mba hitovy daholo ny fomba fijery zany ao anatin'izay ahazona an'ilay tanjona hoe mety hitondra fahombiazana izay fialan-tsasatra izay dia ondeha ho ampitoviana ny fijery ao anatin'izay famaritana ny fialan-tsasatra izay marina mihitsy zany hoe aleo ampitoviana zany ny fomba fijeritsika n'ilay teny hoe fialan-tsasatra ny mahazatra dia fialan-tsasatra dia ho an'ny mpianatra izay ihany no mahazatra antsika hatramin'izay indrindra amin'ny ankapobeny raha vao miteny hoe fialan-tsasatra dia fialan-tsasatra dia vakansy ny mpianatra foana ny ao an-tsaina fa ny fialan-tsasatra ihany koa nefa dia azo faritana hoe rehefa nisy zavatra nataonao ka na tsy aro reraka ianao na tsy aro vizana ianao na mahazatra anao io zavatra natao na tsy mahazatra dia mila fiatoana kely dia iny fiatoana kely ataonao iny zany dia efa fialan-tsasatra iny
ny zavatra mahazatra manko nohatra ny mahazatra atsika foana mieritreritra anazy hoe rehefa reraka miasa mandritry ny tsy haiko 6 volana 7 volana dia mamaka 2 volana kely ialana sasatra fa ny antsika izany eto a na tsy mahazatra anao ilay zavatra ataonao ohatra hoe mandeha amin'ny toerana anankiray ianao ka fiakarana mibeza tsy fandalovanao san'andro ilay lalana fa sambany ianao nandalo teo dia natsiaro reraka ianao teo ampianiana an'ilay fiakarana dia miato kely ianao dia miala sasatra ianao zany ka rehefa miala sasatra eo anefa ianao tsy hoe miala sasatra fotsiny ny vatana fa misy zavatra tafiditra ao amin'ny sainao mandra-piatonao kely amin'iny lalan'iny indrindra moa ka raha hoe efa mahazatra ny miasa dia mba hanao fiala-tsasatra kely dia efa ny vatanao miala sasatra tsy mamonjy an'ilay zavatra mahazatra anao san'andro fa ny sainao misy zava-baovao tafiditra ao amin'ny saina izay le fiala-tsasatra raha ho an'ny mpianatra moa zany dia hoe vanim-potoana tsy andehanana any an-tsekoly efa mahazatra makany an-tsekoly foana mety tsy hanokavana kahie tsy jerena boky tsy jerena boky tsy ahitana mpampianatra indrindraindrindra tsy ahitana ny namana ihany koa dia rehefa miala sasatra ianao zany dia zava-baovao indray a no azo ampidirina ao amin'ny sainao izay antena itsika hoe mety hitondra fahombiazana Zay no famaritantsika natao hoe fialan-tsasatra fa le fahombiazana amin'ny ankapobeny andeha ihany koa ampitoviana ny fomba fijery satria mety fahombiazana aminao mety tsy ho fahombiazana amiko na tsy ho fahombiazana ho an'ny mpiaino dia amin'ny ankapobeny zany inona zay atao hoe fahombiazana izay ny fahombiazana io tokoa samy manana an'izay eritreretiny ny fahombiazana aminao mety tsy fahombiazana amiko fa raha amin'ny ankapobeny fotsiny no ampitovintsika ny fomba fijery dia firosoana ho amin'ny tsaratsara koa hatrany fialana amin'ny toerana anankiray nahazatra anao na tsy nahazatra anao fialana amin'ny teboka anankiray fialana amin'ny toerana anankiray dia mikisaka amin'ny teboka anankiray fa nitondra fahasoavana ho anao ilay fikisahana iny dia efa fahombiazana izay na amin'ny endrika asa zany na amin'ny endrika fotom-pisainana fotsiny dia efa azo atao hoe fahombiazana ny mikisaka miala amin'ny toerana nahazatra ka raha ohatra ilay toerana nahazatra anao tsy niteraka fahombiazana ho anao fa nikisaka ianao dia manantena hoe isy vokatsoa ilay izy dia izay ilay fahombiazana izay dia ho an'ny tsirairay manko zany hoe eto ny mety amiko teto ny nahavitako an'izao za tsy hetsiketo dia izay ny azy ny fahombiazana azo atao hoe fahombiazana ho azy fa amin'ny ankapobeny kosa raha vao hoe ny sainao fotsiny ary ny sainao fotsiny manaiky hoe mety amiko ty na mbola tsy nanao an'le asa ary ianao fa nanaiky fotsiny ny sainao hoe tena mety amiko ranga zany dia izay faharesen-dahatra izay fotsiny dia efa fahombiazana izay dia izay tsieritreretin'ny olona izay ohatra raha ataontsika ohatra tsotsotra zany dia tonga ny fiala-tsasatra dia mahatsiaro mihitsy ianao fa tena hoe akaina kely aloha misy olona tonga nefa miresaka aminao hoe andao tsika hanao an'izao mandritra nyty fiala-tsasatra ty andao tsika hanao an'izao hitady vola ohatra na ny ao an-trano fotsiny ary dia vao miresaka fotsiny ianao dia resy lahatra ilay olona anankiray dia iny faharesen-dahatra iny mahatonga anazy hiteny hoe mety rangahy zany fa andao efa nikisaka izy izay efa tsy eo amin'ilay toerana nisy azy teo aloha ntsony fa efa nikisaka kely izy zany hoe resy lahatra izy fa mety ty ataontsika hoe fitadiavam-bola ohatra atao mandritry ny fialan-tsasatra izay zao dia efa azo atao hoe fahombiazana sahady izay mbola tsy nanao an'ilay asa izy fa nanaiky fotsiny sainy hoe tena mety amiko zany na izy ara mahita hoe mety tsara zany mety amokatra zany dia izay faharesen-dahatra izay zava-dehibe amin'ny fiainana zanak'olombelona mila resy lahatra aloha ianao zay vao manao an'ilay asa dia izay zany anisany hoe fototra raha ataontsika hoe izay ny fototra eo amin'ny resaka fahombiazana
Rofina ary nolazaina fa hoe mitondra fahombiazana ny fialan-tsasatra raha ohatra zany hoe araka ny tenenina teo ny famaritana ny fialan-tsasatra moa zany dia hoe tsy fanaovana ny zavatra fanao andavanandro raha mpianatra araka ny tenenina teo dia tsy makany ampianarana tsony, tsy makany an-tsekoly, tsy mahita namana tsony, tsy mahita ny mpampianatra dia izahay le famaritana amin'ny ankapobeny ny fialan-tsasatra fa inona kosa nefa ny hoe mahatonga azy hitondra fahombiazana izay le fialan-tsasatra izay raha ohatra zany eritreretana dia hoe ka tsy raha mpiasa zany miala sasatra dia hoe tsy miasa dia inona zany ara le fahombiazana ho hita ao anatin'izay le hoe tsy fiasana izay fanampin'le faresantsika teo ihany ny valiny angamba hoe lay fahavononana iova anao zavatra hafa anankiray tsy fanaonao andavanandro dia efa fahombiazana izay ka hoe Rovina lazaina fa mitondra fahombiazana ny fialan-tsasatra dia izay ny voalohany faharesen-dahatra eo amin'ny sainao hoe anovy ianao, iova ianao anao zavatra vaovao tsy fanaonao isan'andro. Ny manaraka ihany koa ny fahombiazana eo amin'ny fialan-tsasatra dia tonga raha ohatra ka nahazo fahalalana vaovao ianao. Fahalalana vaovao amin'ny endrindrehetra na ho any ankizy zany ohatra hoe vakansy izy dia niara-nalao amin'ny ankizy vaovao mihitsy mbola tsy fahitany mihitsy le ankizy fa ankizy tonga manao vakansy eo an-tanàna fotsiny dia niaraka ny lalao ry zareo dia efa fahombiazana izay ho azy nahazo namana vaovao dia efa ho tadidiny foana izy hoe tamin'ny vakansy izay nisy ankizy avy any ohatra ataontsika avy any Toliara tonga teo an-tanànanay dia nampianariny an'izao izay dia niara-ny lalao izay ianona ny fanakalotra ikefa fanakalotra ikefa kely amin'ny maha-ankizy ny ankizy reny zany dia efa azo atao hoe fahombiazana sahady izay ohatra zany hoe kilalao tsy fanaon'le ankizy aty voatany fa hitany nataon'ny ankizy hafa izay tonga nanao vakansy teo dia nampiariny koa le izy dia fahalalana vaovao izay dia efa fahombiazana ihany koa zany no azo lazaina n'izay hoe fialan-tsasatra izay eo amin'ny olon-dehibe moa zany ny olon-dehibe tiantsika ho lazay reto satria resaka fialan-tsasatry ny mpianatra koa ao anatiny dia ny mpampianatra samy mpampianatra koa rehefa mifankahita mandritra ny vakansy dia fampizaratra ikefa ny anay izao ny fanaovana an'izao ny any aminay rehefa manao an'izao dia izao ny anay ny ataonay ny any amin'ny sisy koa anay manao an'izao rehefa ohatra izao dia mifampizarana izay traikefa izay na izay fampizarana izay fotsiny aza dia efa zava-dehibe fa azo atao hoe fahalalana vaovao dia izay le hoe fialan-tsasatra miteraka ianao tsy mankany an-tsekoly ianao tsy manao préparation fa le fahalalana vaovao hifampizarana amin'le samy mpampianatra zany dia efa azo atao hoe fahombiazana. Raha ohatra moa izy tena manaiky hoe mety zany ka ampiariny le izy amin'ny vanim-potoana ampianarana dia tena feno le fahombiazana amin'izay fotoana izay. Zay ny mpampianatra hoantsika ray aman-dreny ihany koa mba tokony hoe tsy hoe miala sasatra dia efa tsy manatitra mpianatra, tsy manenjika lera, tsy manao an'izao fa na tsika ray aman-dreny ihany koa raha mba rarotina ihany koa ny vanim-potoana fialan-tsasatra iresahana amin'ny zanatsika io le tsy mahazatra io satria le samy mandeha maraina dia mody hariva dia tsy mifankahita matetika dia rehefa tonga ny fialan-tsasatra ohatra mba hitanao matetika ao le zanakao dia vanim-potoana ihany koa fampitana fahalalana vaovao mikasika ny hoe fahaiza-miaina sy ny fahalalam-pomba indrindra ny soatoavina maha-malagasy mba rarotina ihany koa zany io vakansy io resahana an'izany. Tsika moa tsy afaka hitentsony hoe avereny ny takariva morom-patana satria nahoana tsika ny tsy afaka miteny an'izay tsony ka na le takariva morom-patana raha moa mbola ho asa inona zany dia izay le fahalalana vaovao hoe andao andrehatra hafa eo tokotany tsy fanao zany fa hoe mba noho ny vakansy misy vahiny tonga, misy ankizy manao vakansy misy olona vaovao eo an-tanàna dia mandrehatra afo dia ohatra hoe eo zany ny tantara manao fampitaha arak'izay tokony atao ny ray aman-dreny
misy moa ray aman-dreny tsy manam-potoana amin'izany fa zay le mamorona ianao zany a mba ahomby lay fialan-tsasatra so mba ho tadidin'ankizy hoe tamin'izay anao vakansy tamin'ny taona zao de nisy an'izao de nandrehatra avy teo tokotany de ohatran'le manao feu de camp amin'ny skoto reny zany de mba miresadresaka eo ny ray aman-dreny mba mitantara zavatra na tsy angano aza fa na ny ray aman-dreny koa any zao fa tsy mahay angano ny ray aman-dreny azy efa tsy mahay efa tsy mahay kina no tantarainy eo fa mba hararotina fotsiny hoe fampizarana hoe eo zany manomboka le hoe zay taloha ohatra nareo eto zany de ilaina le zay taloha ampitahana am'le hoe ianareo ankehitriny manao an'izao de avela am'izay ny ankizy anakina n'lay zay taloha avela izy hokianiny daholo zany mahatonga anareo ohatran'izao zany kaina ohatra mahatonga anareo ohatran'izao fa ka ianareo taloha ohatran'izao de ararotiny ray aman-dreny koa zany amin'iny hoe ina ny fananarana na fahalalana vaovao a momba ny fomba fiaina tokony iainana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao raha ohatra ka tsy nety lay taloha fa le tsara taloha kosa nefa tokony mba averina amin'ny ankizy mandritra an'izay fotoana izay raha ohatra ka hoe zay le hoe takariva morom-patan'izay raha ho averina ianao moa ny teny hoe tsy ho afaka efa nazavainao teo ny antony fa raha ohatra ka tena ho averina tokoa inona ny tombontsoa mety ho azo ao anatin'izay dia teny mihitsy hoe andao averina efa mitady efa miezaka mantsika zao miverina amin'ny tena hoe mahamalagasy ny iny saorana indrindraindrindra koa le filakevitry ny minisitra fa tsika teto le miresaka foana hoe mba ataovy teny malagasy na any amin'ny fitsarana na any amin'ny taratasy-panjakana de tanteraka somatsara izy iny ka rehefa mivoaka ohatr'izay le izy de za mino fa andeha tsikelikely le fiverenana amin'izay tsy hoe ratsy daholo le taloha fa tena hita hoe raha ho averina le takariva morom-patana de ho za hoe tena ho tsara ny fanabeazana indrindra amin'izao fialan-tsasatra ho resantsika hoe miteraka fahombiazana zao mbola misy ve mbola azo atao ve ny amin'ny tanàna hoe mifampiantso ny ray tanàna sy ny sisa de miaraka manao an'le izy azo atao ve itsika koa nefa zao sendra nyty le tranga misy ankehitriny ty so zanak'olona orona eo tanànanao mandeha mody izy tsy hita zay nalehany de tsy fahombiazana indray le zavatra tiana natao fa eo zany hoe tsika fotsiny milaza hoe so de mba tokony ho averina ananarana an'le ankizy ny any amin'ny ainao manjery moa matetika efa tsy de mirona be loatra amin'izany fa tsika moa efa miresaka hoe tokony irona miresaka fanabeazana ary tokony isy fanabeazana mitovy ao anatin'ny ainao manjery amin'ny fotoana mitovy efa resantsika teto zany hoe mba fanindrina raha hoe amin'ny fotoana mitovy ny ainao manjery rehetra miresaka zavatra anankiray ananarana ny tanorantsika na ny taranaka ankehitriny ka maika moa raha hoe any amin'ny toerana anaovana vakansy any anaovana an'izany de ho za hoe miteraka fahombiazana ny fialan-tsasatra amin'izay fotoana izay rehefa manahoana ary no hoe mety tsy hitondra fahombiazana ny fialan-tsasatra ny arakaraky ny tsirairay io raha le toerana mazana moa rehefa hoe vakansy de miala amin'ny toerana mahazatra de raha ohatra lay toerana tsy nahitan'lay mpiala sasatra fahafinaretana tsy nahitany fahafinaretana de zay zany izy ny tsy nahomby rehefa menimena izy hoe eniko aroviana ihany nohody fa ina no atao aty zay ana zao tokony anao raha vao izy menimenina sanandro zay de tsy nahitany fahafinaretana zany noho izany tsy nitondra fahombiazana ho azy vao maika aza fahatsirovana ratsy fahasorenana no miverina ao aminy ka raha ohatra hoe tena isy le fialana amin'ny toerana mahazatra efa nisy fanomana-tsaina natao na ho an'ny olon-dehibe ny olon-dehibe koa mila amboarina koa ny sainy rehefa hoe tsika ho any ambanivohitra fa anao an'izao mety le rangamo manaiky tsara hoe fa andetsika fa misy raha atao misy an'izao le raha matoa nefa zay zao mbola tokony anao azao rehefa misy anankiray misakana zany misy anankiray tsy mazoto de efa tsy teraka fahombiazana io zany de eo zany mila fanomanana ra-tsaina daholo ho an'ny mpiala sasatra rehetra na ataontsika hoe tsangatsangana lahady fotsiny aza ka raha tsy ny sabotsy ianao no miteny hoe tsika raha pitso lahady tsika andeha mba hijery an'izao andeha ho atry fa raha vao lahady avy misakafo no miteny hoe andao tsika eo ary
misy tena mandà foana io dia tsy miteraka azo atao hoe tsy miteraka fahombiazana zany ny fialan-tsasatra fa fahasorenana no hita amin'izay fotoana izay. Mety hoe misy mieritreritra satria ao anatin'ny fialan-tsasatra mety hoe fotoana tena hoe vao mainka hanararotany hoe miasa zay mihitsy moa zany le tena hoe hamaritany azy hoe miasa manahoana amin'izay fotoana izay azo lazaina hoe tsy misitraka ny zony hiala sasatra ve izy amin'izay fotoana izay aty amin'ny ankapobeny moa zany resantsika raha vao mainka miasa mandritra ny fialan-tsasatra io moa zany arakaraky ny fandaminana misy na ao an-trano na any toeram-piasana sy ny sehatra izay misy ny tsirairay fa za kosa nefa mahita hoe raha vonona ny sain'le olona fialan-tsasatra zao nefa izy vonona tsara ny sainy hiasa vao mainka ary izy ny asa mafy ka mitondra fahombiazana ho azy le izy mitondra vokatsoa mitondra vokatsoa ho azy le zavatra nataony fa tsy nasiany menimenina mihitsy fa ataony le asa izy anatin'ny fialan-tsasatra fa ataony foana le asa izy tsy menimenina mihitsy ao anatiny dia zay zany ny tena hoe mitondra fahombiazana ho azy le izy amin'izay fotoana izay fa raha vao sady manao an'le asa ianao menimenina hoe za zao tokony congé nefa za mbola manao azo za mbola dia ohatrany hoe tsisy fahafinaretana zany noho izany tsisy fahombiazana lay fialan-tsasatra amin'izay fotoana izay fa misy fialan-tsasatra hoe sady miasa tena miasa tsara nefa ao anatin'ny vanim-potoana fialan-tsasatra mety hoe asa mahazatra anao ihany ny toizinao mety hoe asa tsy nahazatra anao no menana ataonao io dia miankina amin'ny tsirairay rehefa malalaka tsara ny sainy mazoto tsara izy manao an'le izy dia efa teraka fahombiazana izay. Ao anatin'izay raha ohatra ka hoe fehezina zay rehetrarehetra izay dia ohatrohatriny ahoana zany ny endrik'ilay hoe fialan-tsasatra mitondra fahombiazana. Ia, raha ny tena marina zany ny fialan-tsasatra dia sekoly ny fiainana tokony ataontsika hoe sekoly ny fiainana ny fialan-tsasatra misy zavatra be dia be ianarana indray mandritra ny fialan-tsasatra iny misy fahalalana azo tovozina koa na ho an'ny mpianatra na ho antsika olon-dehibe na ho an'ny ankizy ihany koa azy ka raha tanteraka le hoe ny fialan-tsasatra mira sekoly ny fiainana fianarana zava-baovao fanohizana n'lefa natao tany an-tsekoly ho an'ny mpianatra fianarana zava-baovao an'ny olon-dehibe dia fa zay ngamana ataoko hoe zay ny tena fahombiazana raha tanteraka le hoe ny fialan-tsasatra mira sekoly ny fiainana mianatra zavatra vaovao indray zany mandritra ny fialan-tsasatra dia zay no miteraka fahombiazana ka raha mahatanteraka an'izay tokoa ny tsirairay ny sokajin'olona hoe ny mpianatra ny sokajiny maharay aman-dren'ny mpianatra ny sokajiny mampampianatra ny sokajiny fiarahamonina eo an-tanàna raha samba mahatanteraka an'izay ngamba hoe misy zavatra mba ampianarina ny ankizy mandritra nyty fialan-tsasatra ty sekoly ny fiainana izy amin'izay fotoana izay dia azo atao hoe tanteraka ny fahombiazana. Mankasitraka indrindra ny amin'izay resaka rehetra izay Ramatoa Margot dia mitoetra ny fandarantsika. Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao. Eny miditra tao anatin'ny fanehoan-kevitra avy aminareo isika amin'ny alalan'ny SMS sy ny fiadirana mivantana dia tombontsika amin'ny SMS efa voninahitra na ianareo an-tany na ny hevitra joro vavolombelona ihany koa anatin'izay hoe ny fialan-tsasatra koa mety mitondra fahombiazana izay. SMS azo ekena ve ny tsy fanomezan'ny sekoly ny convocation mpianatra ny tsy nahaloha ekolazy tsy ho natao fialan-tsasatra aloha fa eny ao anatin'ny fialan-tsasatra moa zany matetika ny hitrangan'ny fanadinana ara-panjakana dia sarotra ao antsika aloha ny hamaly an'izany fa efa tokony misy fanarana hatrany am-boalohany tsy manina fa resantsika ihany satria mahakasika atsika ihany koa ilay izy amin'ilay telozoro-panabeazana dia hitako hoe vao manomboka ny tao-pianarana dia tokony efa apetrapetraky ny ao amin'ny sekoly tsara mihitsy hoe ny mpaka fanadinana dia mila ohatr'izao mba azahoany ny convocation efa tokony apetraka hatramin'ny voalohany fa tsy efa ty amin'ny farany aty vao mitranga ny olana dia
dia ny vakasin'ireo ankizy tsy nahavoalo écolage tsy nanao tsy nazoko vocation reo zao dia tsisy fahombiazana vao mainka fahasorenana koa ny andanian'ny vakasy amin'izay fotoan'izay fa tokony fanaraka tsara le sekoly sy ny ray aman-dreny a manomboka amin'ny taom-pianarana vao hiditra iny mihitsy dia efa apetrapetraka ny fepetra rehetra. Mankasitraka resaka tantara moa zany iny anankiray iny a hoe mankasitraka amin'ny tantara ao anatin'ny fialan-tsasatra fialam-boly moa zany ny tena marina ao anatin'ny resaka tantara. Ny manaraka dia hoe ny miala sasatra amin'ny fianarana dia miompy gana sitrany mba hanampiana ny mama amin'ny écolage. Izy sekoly ny fiainana izy amin'izay miompy gana mamahana ny gana koa tsy mora mitady sakafo hohaniny koa tsy mora mandritra ny vakasy efa misy zavatra be dia be ianaran'ilay ankizy zany eo hanampiana ny reniny dia andoavana école amidy zany dia rehefa avy eo iny no andoavana écolage efa sekoly ny fiainana izy amin'izay fotoan'izay dia miteraka fahombiazana. Ny SMS manaraka vehivavy zazavavy 10 taona mbola manao français amin'izao fa efa tena kamo fa maika hanao vakansa hoe dia tsy makaina zany. Raha français fotsiny zany nataony mandritry ny vakansy fa tsy le taranja rehetrarehetra ataony any am-pianarana dia efa azo eritreretina hoe hitondra fahombiazana ho azy amin'ny fanohizany taom-pianarana vaovao indray a ny fianarana izay français zay a mandritra nyty fialan-tsasatra ity fa io ary tsy atao hoe maraitsy hariva be na hoe isan'andro na hoe ilay apaham-potoana be indrindra dia tsotra n'le isan'andro mianatra any an-tsekoly fa mila fanomana-tsaina koa zany ray aman-dreny talohany nampidirany an'ilay zanany hoe ampianarana français anao a dia efa ny zavatra tokony fampiresahana tsara namboarina tsara ny toe-tsain'ilay zaza hiatrika an'izay hoe hianatra français anao fa ilainao anohizanao ny fianaranao amin'ny kilasy vao hidiranao indray a ny fahaizanao français amin'izay. Ny manaraka tena ilaina ny fialana sasatra satria raha tena miasa mafy a tsy akiato mety arary raha tena tsy miala sasatra zany ka zay le hoe ahitana fahombiazana ny fialan-tsasatra. Iraisitsika aloha ty antso voalohany ty miaraba tompoko satria mifanaraka amin'ilay vanim-potoana ny fialan-tsasatra le izy. Eny tompoko. Le fialan-tsasatra ahitana fahombiazana le izy. Eny tompoko izay indrindra. Fahombiazana moa zany dia miankina amin'ilay vokatra. Miankina amin'ilay vokatra ilay hoe fahombiazana. Dia tena tsara ilay fandarina satria matetika ao anatin'ny fialan-tsasatra dia very fotsiny ny fotoana. Nefa ny fotoana no harena voalohany indrindra tantanantsika. Io fotoana ny fialan-tsasatra io zany a ianarana zavatra hafa koatra ny any am-pianarana. Hanovozana fahalalana maro samihafa eo anatin'ny fotoana ny fialan-tsasatra. Ny zava-doza matetika mitranga mantsy a dia ao anatin'ny fialan-tsasatra lasa misy loza mitranga na fahavoazana ho an'ilay mpianatra. Satria tsy voalanjalanja ilay fialan-tsasatra fa lasa fialam-boly fotsiny ilay izy. Fa ny fialan-tsasatra zany a dia fialana amin'ilay zavatra tany am-pianarana fa fidirana kosa eo amin'ny sehatry ny fiainana. Ohatra hoe mianatra momba ny zava-boary eny ambanivohitra satria mety ilay ankizy eny andrenivohitra tsy dia mahita an'ireny hazo sy ny vorona ny anao ambanivohitra ireny. Dia amin'izay fotoan'izay zany izy a fialan-tsasatra ahitana fahombiazana. Dia ilay fetra moa ramatoa Margot teo ilay hoe fahafinaretana. Ilay fahafinaretana angamba aorianan'ilay mahasoa. Dia ilay tena fahombiazana dia hoe fialan-tsasatra nahasoa. Nampitombo nahitana vokatra tsara. Mankasitraka indrindra sitraka anao. Le teo hoe ilaina miala sasatra fa raha tsy miala sasatra dia tena tsy ahitana fahombiazana indray. Vatana zany anisan'ny hita voalohany hoe ny vatana ny reraka voalohany raha vao miasa foana ianao zany dia ny vatana aloha ny reraka voalohany dia ny fialan-tsasatra zany a azo atao hoe rehefa mba miala sasatra ny vatana tsy reraka ianao zany ao anatin'ilay izy. Ny manaraka anisan'ny fototry ny fahombiazana ny fanabeazana
nefa tena tsy misy lanjany amin'ny mpitondra fanjakana mihitsy ny mpanabe ENF miasa mafy ireo izy saitsika koa no amboary miakina amin'ny sainao koa manko no mampavisatra ny asa dia na mbola tsy tokony ala sasatra ara dia miala sasatra amin'ny fotoana tsy tokony alana sasatra satria ny saina tsy voahomana tsara ao anatin'le asa izay atrehana dia ianao rehefa nirotsaka amin'ny asa anankiray dia efa fantatrao daholo ny zavatra miandry anao dia amboary ny toetsainao mba tsy ahasasatra anao loatra na indrindraindrindra koa hoe mba hitondra fahombiazana amin'ny fiainanao izay zavatra rehetra ataonao na eo ny fanjakana na tsy ny fanjakana rehefa izay ny asany safidinao dia ny sainao no amboary dia hita hoe mitondra fahombiazana ho anao zany ny zavatra atao. Ny SMS manaraka raha ny amiko manokana indray aloha dia anatin'ny fialan-tsasatra no ahafahana manampy ny ray aman-dreny amin'ny fiainana ao an-tokantrano. Izia izany mihitsy hatramin'izay dia hoe rehefa vakansy dia manampy ny ray aman-dreny manao raha ohatra mantsy izay no resantsika amin'ny ankizy ankehitriny hoe rehefa vakansy dia manampy ny ray aman-dreny tsy izay no tokony fomba ilazana azy fa rehefa vakansy ianao mianatra ny ray aman-dreny mianatra ny raha atao olon-dehibe ianao indray andro any zao vanim-potoana ny vakansy fialan-tsasatra zao no ianaranao an'ireny zavatra ataon'ny ray aman-dreny ireny fa raha vao ny ankizy amin'izao no manampy andeha hanampy ny ray aman-dreny raha tsy vohomanao tsara ny sainy tsy tafiditra tsara zany hoe fanampiana ny ray aman-dreny zany vao mainka ary izy mamaly anao foana ny atao fa amboary ny sainy hoe vakansy ny fianarana zay le sekoly ny fiainany rehefa vakansy mianatra mahandro mianatra manasalama fa ilainao foana zany ndray andro any fa raha le fanampiana ray aman-dreny no andeha voizina na zay entina mampita aminy dia tsy ho tafita any amin'ny vakansa mbola anao raharaha ihany anatantrano nefa niaraka ny tenenao teo hoe le fanomanana le toe-tsaina mihitsy no hoe io ny tena anisan'ny fototra ao anatin'le izy dia na ny ray aman-dreny ampita raha zany hoe zao le fotoana tokony anarana ny fiainana isan'andro nareo efa tsy miatrika an'le zao ange ny fikarakarana sakafo na zao ny fanaovana raharaha fanadiovana trano sy ny karazany ka le fomba zany le tsy saina mihitsy zany mila homanina voalohany ao anatin'le izy na le teny hoentina mampita araka le teo hoe tsy manao raharaha fa mianatra fiainana dia mety hoe mba tena taitra kely izy ao anatin'le izy roviana tokoa zany mianatra zany fa mianatra foana azo ny diplôma dia hiasa amin'izay tsisy ny anarana le ao anatin'le vanim-potoana ny fialan-tsasatra tena misy araha tsy mahita ny lakoziny misy azy mihitsy mbola fitoerana sira tsy hitany mihitsy ny zavatra rehetra zany lakozia zany tsy hidirany sasany zany efa andeha anambady vao mahita lakoziny sasatra ny manaraka SMS marina mihitsy zany satria ny azo zanako mbola tsy nahita zany zaza natao didipotra zany fa ampialana sasatra izy zao dia nahita didipotra izy zany koa dia anisan'le zavatra hoe ampitainy ray aman-dreny amin'ny zanany hoe mamadika manao didipotra fa maninona mitondra fariny eny anarabe maninona ny mandia fa tsy hoe kory hoe voatery raiso ny cahier stylo dia zao ny fomba fa zao ny atao hoe didipotra tsy mandray stylo kosa tsy mandray taratasy stylo fa le fomba fampitana fotsiny hoe jerenareo reny anarabe reny zao mbory zao dia anao an'izao reny zao dia ile rano amin'ny tavoahangy lolo aviny iny rano mahery iny atao an'izao iny ohatran'izay fa fotoanany koa zany zay le mahasekoly ny fiainana ny vakansy SMS manaraka za mitaiza zaza fitotaona dia le zaza tena diso ampitain'ny ray sy reny dia rehefa lasa miasa le ray aman-dreny le zaza dia maditra sarotra tenenina le zaza ianao le mitaiza azy io moa ve bebeany sa dadabeany tsy fantatritsika fa rehefa lasa ny ray sy ny reniny dia maditra le zaza
efa zatra loatra tamin'ny ray sindreny angamba zany le zaza dia rehefa miova le pitaiza tia moa zao le pitaiza tsy nilaza hoe iza le pitaiza fa efa misy na io na ankizy kely lozany zany hoe mila fanomanana rat-saina daholo hoe andeha hiasa dada sineny a dia mipetraka tsara amin'ny anina dia ianona mikarakara anao fa na tsy mamaly izy a voarainy daholo zany rehetrarehetra zany fa ny antsika le hoe eto mandositra ry fa za andeha dia tampoka eo tsy hitan'le ray aman-dreny dia maninona moa izy ny tsy adihitra fa mila fanomanan-tsaina foana zany a raha ilozana ohatr' izany ny ankizy. Ny manaraka tena tsara be mihitsy ozy izy raha ohatra ka hoe averina ny takariva morom-patana fa ny kabary aza ange zao a lasa manerana ianarana ny sekoly nefa teo amorom-patana mety zany ka fa le fomba hoe iza no tompona ndraikitra amin'ny famerenana an'izany dia ny vakasiny tsirairay ngamba ny tokony hoe isaky ny ankohonana koa dia mba mamerina an'izany misaotra amin'le fandaharana ny tena tsara be ary tena ilaina le miala sasatra fa be ny tsy mahay manavaka azy io matetika mantsy a ny vola no manakana ny olona zay mihitsy angamba raha vao miala sasatra dia mieritreritra hoe vola mieritreritra koa hoe mandeha lavitra fa tsy voatery andeha lavitra tsy voatery hoe misy vola be eny raha afaka nanomana moa ianao nandritry ny taom-pianarana hoe mba manomana vola kely tsika fa andeha hiala sasatra any amin'ny toerana mbola tsy hita sy any reny a hafa aloha zay ho an'izay afaka manao an'izay fa tsy voatery hoe misy vola voangona mihitsy vo afaka miala sasatra fa azo atao foana ny miala sasatra na tsy misy vola azy. Zay mihitsy le toe-tsaina le hoe zay le nitenenina teo hoe le saina mihitsy no mila hoe amboarina ao anatin'izay le hoe fandraisana fa na ny ankizy anera hoe tsika andeha ho any ambanivohitra amin'ny vakansy ka any ambanivohitra veranga fa tsy mba nitao masina tsy mba mahita tanàna misy ranomasina faritra misy dia zay eo zavatra ohatr' izany fa mila fanamboarana ny toe-tsaina ankizy hoe mila hainao na any ambanivohitra tsy voatery tsy maintsy any amin'ny faritra misy ranomasina foana toe-tsaina daholo izay le fanomanana n'le toe-tsaina le SMS manaraka dia hoe tena zava-dehibe ny fialan-tsasatra fa anovozana angovo vaovao indray a hiatrehana ny ho avy nefa maro ny ray aman-dreny tsy mamela ny zanaka anao vakansa izy hafa koa le fijerin'le olo tsy mamela ny zanaka anao vakansy manao vakansy foana na io na tsy mihetsika ao an-trano azy manao vakansy foana avelany anao vakansy le zaza fa araky n'le averimberitsika eto foana hoe nazavaina tamin'le zaza ve ny atao hoe manao vakansy satria na mijanona eto tsika na tsy mandeha lavitra ary tsika tsy mijery ranomasina araky ny mahazatra dia fa vakansy zay le fanomanana toe-tsaina ankizy zany no tena tokony natao mialoha dia hitantsika hoe namela azy daholo ny ray aman-dreny hoe mamela anao vakansy fa le fomba famelana azy le zavatra atao tovoziny araka le voalazan'ny mpiaino antsika tao hoe manofo fahalalana manofo angovo vaovao reny zany tokony ampianarana ny ankizy hoe ahoana no azahoana an'izay mba afahana miatrika indray ny taom-pianarana vaovao rehefa avy eo mpanampony azafady le mitaiza zaza fito taona teo hoe nampitain'ny ray aman-dreniny dia rehefa lasa miasa le ray aman-dreny dia le mpanampy zany no dia le ray aman-dreny mihitsy ny tena tokony nametraka an'le mpanampy amin'ny toerana tsara tokony isy azy hoe miaraka amin'ny anina amin'izay fa zay andeha hiasa dia ianona mikarakara anareo dia ianona mividy zavatra ohatrao dia ianona manao azo apetraka amin'ny toerana maha-izy azy zany le mpanampy satria ino no tsy maintsy isolo ny toeran'ny ray sy reny eo na tsy mahasolo azy fa ho amin'le zaza raha voainy manampy tamby an'io zaza io dia tena hoe tsy aditra izany io ary le mpanampy koa tsy tokony hiteny aminy hoe ianareo koa dia maditra rehefa tsy eo dadanareo sy teninareo dia vao mainka ho ataon'le ankizy fa tambatambazo tsara izy avereno any aminao izy hoe rehefa lasa dadasainy aty amiko daholo dia tsika anao an'izao mahay maka ny fony zany le mpanampy dia tsy maditra izy rehefa lasa ny ray sy reny SMS manaraka le zanako tompoko midongy andeha anao vakansa nefa izy mbola marary dia sao dia anahirana ny olona hipetrahany any dia mba mila toro-hevitra hony azafady tsy fantatra moa hoe andeha anao vakansy sy aiza dia havany ve le olona hipetrahany any sa
olona fantatra fotsiny zao koa de le olona ipetrahany ihany ve vonina andray azy fa namarara azy izy ka le olona miteny hoe tsy maninona fa alefaso izy miaraka amin'ny ankizy ato izy ohatr'izao arakaraka le fifandraisana fifaneraserana amin'le roa tota ihany koa zany tondra an'izay de fanamboarana an'le toetsain'le zaza marary ihany koa zany a efa tokony namboarina taloha be mihitsy hoe ianao mbola ho tsaboina aloha ianao satria raha vo marary foana ianao mandritra vakansy de tsy afaka hanohy fianarana azavaina aminy zany atao zay maharesy lahatra anazy hoe mbola tsy tokony andeha anao amin'ity taona ity fa manaraka tsika tsy maintsy andeha anao vakansy moa raha ohatra indray le olona andray azy efa vonina tsara tsy hitako koa zay olana hoe tsy andefasana anazy satria zay mba fanirian'le zaza amin'izao fialan-tsasatra zao. Ny manaraka hoe za miasa aman'olona de marary zany efa miasa ihany tokony hiala sasatra ve za mba homeo toro-hevitra izy rehefa marary koa satria mbola miasa ihany de io arakaraka fanarahany amin'le olona iasany koa ary le olona iasana koa mba tokony atsapa hoe olombelona tia miasa maraitsy arivo ty mba malala sasatra ty de mba mifanaraka nareo hoe mba makaina tsika teto indray taona madame Liva ny teny hoe rehefa vakansy ny mpianatra de alefasy manao vakansy koa ny mpanampy de mba amin'izay izy mba samy mahazo hery vaovao daholo na le ankizy ny lozany le mpanampy mba mianatra n'le zavatra tokony ataona mba mahazo hery vaovao koa de le mpanampy nakaina kely nandritra vakansy koa mba nahazo hery vaovao koa entina hiatrika ny taom-pianarana ankizy rehefa avy eo mifanaraha fotsiny zany de mba hitako hoe ilaina koa mba miala sasatra ny mpanampy ao an-trano. Ny manaraka mba tia ampiala sasatra ny zanakay zahay ety ambanivohitra saingy amin'izao manararoatra mikarama amin'ny taona brika ireo mpianatra andoavana droit. Izy tsy misy maharatsy an'izany satria mandritry ny fotoam-pianarana izy tsy afaka amin'ny taona brika mikarama de ampahafantaro azy tsara fotsiny hoe le fitombana brika zany fianarana daholo zany efa fitadiavam-bola de n'izao zany de efa karazana fitadiavam-bola sahady hoentina hiatrika ny fiainany zany fa io zany le terena be fotsiny manko tsy mahazo mandeha vakansy fa tsika tsy maintsy mitamborika anareo tsy mahazo ekolazana raha vo zay no ampidira amin'sain'le ankizy de mavesatra ho azy na briky telo ara tsy zaka fa mila amboarina ny toetsainy de atao hoe ilainareo foana io mba te-mpiala voly mba misy fotoana kosa izy hoe androany indray aloha tsy mitohana briky aloha fa androany samy mba manao zay tiany ataona mba mijery spectacle raha misy any ambanivohitra lefa de ohatraohatr'izay zany le fiarahamonina miaraka amin'ny ankizy indrindrandrindra amin'le hoe sekoly ny fiainana ny vakansy ampahafantaro azy tsara sady tombontsoa azo sy mahomby eo amin'ny fialan-tsasatra zany. Ya, ny SMS manaraka ny rehefa vakansy de omeko toro mahandro de omeko vola de izy no mitsinjara sy mitady loka. Zay le fianarana ny fiaina zay le mba manao ray aman-dreny kely indray ianao aloha mandritra ny vakansy de mba ianao mitsinjara ny vola de ianao hoe ndao hitady iantsena ilaina daholo anie na ny miantsena ary mianatra miantsena zany. Ny manaraka vehivavy efatra amby folo taona classe de 3e za tsy miala sasatra fa mijanona ato an-trano de kamo be za tsy misy fahombiazana ve ny sainao mihitsy no efa tonga de kamo be de kamo miaraka an'iny koa ny sainao de tsisy fahombiazana zay fa na mijanona ao an-trano ary ianao de mamirona zava-baovao tsy haiko hoe mpamaky boky ve ianao sa tsy mpamaky boky 3e zany efa mba tokony mamaky boky zany na boky teny malagasy na boky teny français na teny anglisy arakarak'izay zany lesona atao any am-pianarana fa raha vao ny sainao ny tonga de hoe kamo be za le mijanona ato tsisy ny nao vitanao ary olo lava de lava io vakansy io vao mainka no sorena indray fa mamirona manao zavatra tsy fanaonao sanandro za tsy manao hoe ampio ny ray aman-dreny fa mianarana ny zavatra fanao ny ray aman-dreny aseva ampianarina mahandro manao mofo tsy haiko zay zavatra rehetra mbola tsy fanaonao sanandro aseva ampianarina ray aman-dreninao de tsy kamo tsony ianao amin'izay.
Manaraka ny fialan-tsasatra dia tena ilain'ny ankizy mba hahafahany mahafantatra ny fiainana ny ivelan'ny sekoly sy ny zavaboary. Ie, tsara mihitsy zany izay ilay fialan-tsasatra izay mahafantatra zavabaovao tsy ny ainana mihitsy zany. Dia mitombo ny fahalalana. Dia ilay zavatra hita mandritra vakansy anie matetika ilaina amin'ny fanohizana ny fianarana koa rehefa avy eo. Ny SMS manaraka hitako tena mahasoa ny ankizy ny maka rivotra ny ambanivohitra, milalao fotaka, milalao rano, mikarenjy eny an-tendrombohitra rehetra eny. Mety zany fa ny fitandremana aloha sao dia tandremana indrindra lavaka nakana briky ireny zao tandremo sao dia manao kafinafina le ankizy manahirana fa mila fanaraha-maso tsara aloha na ho any ambanivohitra aza dia ilaina ihany ny fanaraha-maso avy amintsika ray aman-dreny. Na ny tendrombohitra aza indraindray misy lalana tsy tokony andehanana, mikorisa tampoka any amin'ny hady lalilany tsy fantatra mba mila fanaraha-maso tsara, mila pitarika ihany koa fa tsy hoe andana dia dataovy daholo zay tiarezy dia tetiavy daholo zay tianareo tetiavina rehetrarehetra any. Ie. Ny SMS manaraka raha zay ety ambanivohitra aloha tsy manana fotoana amin'izany mihitsy. Fa zara aza vakansa, fialan-tsasatra zany. Zara aza vakansa mba hanampianana ray aman-dreny. Ny mpampianatra moa tsy mba mandray isam-bolana zay ny tianytenenina. Raha ity SMS raha ity zany dia azontsika fitinina hoe tsy mbola voarain'ilay olona nanoratra ny atao hoe fialan-tsasatra. Tsy voarainy mihitsy ilay izy fa ny anazy zany fialan-tsasatra ao an-tsainy dia tena hoe tsy manao ninina dia miala amin'ny toerana mahazatra dia mandeha mijery toerana hafa sy ny sisa. Fa tsika eto ny teny hoe na mijano eo amin'ny toerana izy manam-potoana amin'izany fialan-tsasatra izany daholo ny olona rehetra. Rehefa manovo zavatra vaovao fotsiny ianao tsy fanaonao andavanandro dia efa fialan-tsasatra mitondra fahombiazana izay. Fa tsy voatery hoe miala eo amin'ny toerana dia mandeha manao vakansy ny any amin'ny toerana hafa no atao hoe fialan-tsasatra. Fa rehefa manovo zava-baovao ianao, rehefa ny sainao vonona andray zavatra vaovao tsy mahazatra anao isan'andro dia efa fialan-tsasatra daholo zany. Satria izay ilay efa raiky tapisaka amin'ny famaritana ny atao hoe fialan-tsasatra nandritran'izay vanim-potoana lavalava izay. Ny SMS manaraka marina mihitsy zany, tokony hianatra mihitsy fa nisy tovovavy izay tsy mba nianatra angamba tamin'ny mbola kely fa efa lehibe ve dia manao lasary concombre aza tsy haindy. Ie, tena misy zany, tena misy fa tiara lasary concombre fa manendy atody ihany no hainy sasany, manao lasary voatabia ihany raha mbola sahirakirana. Fa tena hoe ampianaro mihitsy ny ankizy indrindra amin'izao vakansy zao dia mba meo fahafahana. Matetika koa moa tsy indray mandray tsy hainao ty fa aleo ataoko dia manjary tsy avela tsy mena fahalalahana mihitsy le ankizy mba mikirakira. Fa tena izay koa zany ny ilaina mihitsy amintsika ray aman-dreny hoe tsy voatery mandeha amorontsiraka na any ambanivohitra ihany fa na manao lasary concombre aza dia ampianarana mandritra ny vakansy. Izay mihitsy ny SMS manaraka hoe ny anay aloha dia tena tsy misy an'izany hoe mandeha ambanivohitra na hoe amorontsiraka izany fa ato an-trano ihany. Hatramin'izay dia hoe mandeha mifandimby manao vakansy any amin'ny tantinina fa amin'izao dia tapaka ny SMS mety sahira ny tantinina. Mety izay ngamba nitohiny mety izay dia tsy nandeha tsony fa azo amboarina foana ao an-trano ny vakansy, mamorona zava-baovao foana, mitondra fahalalana vaovao ao amin'ny sainao dia efa fialan-tsasatra mahomby koa zany izay. Fijoroana vavolombelona angamba ny tia namana anankiray ity, lehilahy 13 taona efa manambady ozy izy, efa niasa trano dia tsy sahirana amin'ny kenikenina amin'ny asan'ny reny ao an-trano. Lehilahy izy amin'io izany hoe tena nataon'ny sekoly ny fiainana zany azy ny fialan-tsasatra. Mety nianatra ny zavatra rehetrarehetra izy zany mikenikenina rehetra ao an-trano zany hainy daholo dia tsy olana tamin'ny tonga any amin'ny fanambadiana izy zany dia tena milamina.
Za vehivavy raiky amby folo taona angamba. Dia izao taona ozy izy mandeha vacances fa amin'ity taona ity zay tsy mandeha. Le tsy Izay zany ny mandeha. vacances-anao amin'ity. Tsy mamborona zavatra vaovao atao na ny toerana misy anao koa jereo tsara hoe ina mba tokony aminao zaridaina ve sa hianatra mahandro sakafo ve sa hianatra amin'izao manko le hoe mianatra manjaitra ohatrany tsy dia nisy loatra tsony a. Fa taloha dia izany foana ny ankizy vavy raha vao hoe vacances dia mianatra manjaitra, mianatra manao crochet, mianatra manao tricot, izany natao taloha. Fa amin'izao moa zany azo atao daholo ny rehetrarehetra, azo atao daholo izy amin'izao. SMS manaraka ny zanako raiky amby folo taona, efa tena mahavita ny asa rehetra ao an-trano, efa mahay mitantam-bola ihany koa, mety sy zakany ve zany? Zavatra rehetra ao an-trano a Dia mahay dia mahay mitantam-bola. Izy mba le sakafo isan'andro kosa angamba tsy dia tena isan'andro loatra dia tena hoe tia ny vola dia tatana aloha loatra koa e. Raha raiky amby folo taona? Raiky amby folo taona fa efa mandeha tsikelikely aleo andeha tsikelikely fotsiny fa tsy terena hoe ndre efa mahay fa andany tia tonga dia tao fa andany ataovy ohatran'izao. Dia io zany mba mila dinihana tsara ihany koa miaraka amin'ny ray aman-dreny sy le zaza fa mety tsy ho zakany, mety ho zakany nefa mety haneriny sainy raha mbola mianatra koa izy dia mety hanahirana kely anazy ihany le hoe fiandraiketana sahady ny zavatra rehetra ao an-trano. SMS manaraka ny anay any aiza zany ahoana zany ny analavanay an'ity soratra na foizinao ity any no manao vacances tsy fantatra zany hoe atsimo sa atsinanana ity sa aiza tsy fantatra aloha zany fa ny azo raisinao anatin'le izy dia hoe mandeha manatanteraka le fialan-tsasatra zany dia ingany mba hita fahombiazana ao anatin'izay. SMS manaraka aty mandoto aty nama tsy ao anatin'ny lohahevitrintsika zany. Ny manaraka indray dia hoe ny anay aloha ny ankizy dia tsisy manao vacances fa ato an-trano ny vacances sady afaka mianatra asa amin'ny izay tiany ny ankizy. Zay le hoe fianarana ny fiainana tena vacances mitondra fahombiazana ihany koa zay. Fa le toe-tsaina zany raha matoa Margot mbola misy famaritana tsy iombonana satria ny sasany mieritreritra hoe raha vao vacances dia tsy maintsy mandeha lavitra zany dia efa tsy maintsy mahita ranomasina zany dia efa tsy maintsy manomana vola be zany dia tsy maintsy ohatrany hoe nisy toe-tsaina raiky tapisaka ny tanàna maritana ny atao hoe vacances na ny fialan-tsasatra. Ka ny eritreretiko mety natonga zay Madame Liva le fiainana taloha tena ny lamina dia tena hoe afaka manao vacances daholo ny olona rehetrarehetra taloha. Mbola mora ny fiainana tamin'izany dia tena hoe zay tsy mandeha ara ny tena mampalahelo fa tena nandeha daholo tokoa ny olona taloha tamin'ny fiainana mbola mora dia raiky tapisaka tokoa le hoe vacances dia tsy maintsy mialy amin'ny toerana mahazatra mandeha amin'ny toerana lavidavitra kokoa mijery ranomasina moa no tena nahazatra taloha. Fa tsy haiko ho an'ny tsika mpampianatra taloha dia tena ny sitraka an'izany hoe congé payé zany taloha. Misy ara tena mandeha roplanina mihitsy hoe aiza ny toerana tianao aleha dia alefa ny fanjakana ianao dia ny etoana. Tena nisy tokoa zany ka raiky tapisaka ao amintsika tokoa le hoe ny atao hoe vacances dia miala amin'ny toerana dia tsy maintsy mandeha mijery ranomasina. Fa tamin'ny fiainana mora dia tena nandeha tokoa dia mamorona mihitsy indrindra moa. Nisy koa ny colonie des vacances taloha dia mandeha daholo ny ankizy rehetrarehetra arakarak'izay fandaminana amin'ireny colonie des vacances. Fa rehefa niasa sarotra ny fiainana dia sarotra koa nanatanteraka an'ilay izy dia izay no tsy mampitovy an'le fomba fisainana hoe ho an'ny sasany zany ny vacances dia tena ho an'le manam-bola dia mbola miraikitra zany hoe mandeha aritsika amin'ny vacances. Ho an'ny sahirana amin'izay zany zao dia hoe mijanona ao an-trano fa na mandeha morontsiraka na mijanona ao an-trano
andao ny ampitovytsika aorinan'izao famelabelarana zao dia ny ampitovytsika ny toetsaitsika zany dia hoe rehefa nahazo zava-baovao ao sainao ianao ka azonao ampiarina eo amin'ny fiainana ilay zava-baovao azonao andritry ny vakansy na tany amorotsiraka io natao an-trano a dia izay no fialan-tsasatra mitondra fahombiazana. Za ihany ozy izy ny SMS manaraka ilay mananjanaka raika amby 10 taona le izy tena hoe izy mihitsy no misafidy an'ilay mikarakara na ny mahandro sakafo io fa hainy. Ie, tsy fantatra moa lahy matoa sa vavy matoa satria arakarak'izay koa raha vavy matoa io na lahy matoa reo a dia ohatrany hoe tereny zava-misy ao an-trano dia tsy maintsy nianatra dia mahay dia izy koa tsy miteny hoe mbola mianatra ve ty le 12 taona ty sa ahoana tsy fantatra koa le izy a fa na zanaty zany a mila hoe lanjalanjaina ihany lanjalanjaina ihany le zavatra tsy haiko hoe ahoana moa ny fomba nanabeazana azy fa hainy daholo ny zavatra rehetra dia ny anazy zany tsy voatery vakansy ihany izy mianatra zany fa mety tamin'ny fotoam-pianarana koa izy nianatra nandamina ny zany rehetrarehetra zany fa na zanaty zany asa dia hita hoe raha vao mitondra fahombiazana ny fialan-tsasatra dia fa izay ny zavatra kendrena amin'izao mpanjona moa zany amin'izao famelabelarana ataontsika izao. Dia tia ngamba ny tena ho an'io le olona nanoratra le mananjanaka 12 taona hoe misafidy mikarakara na mahandro ny sakafo ozy izy hoe aza deterena be ozy izy le zaza fa mety miasa loha amin'ny fianarana izy ka ny fitantanam-bolanareo indray no animba ny fianarany ka izay mihitsy izy 12 taona nefa ny tonga dia isana anomboka zavatra be dia be le saina. Dia izy zany na any ampianarana izy dia bikoto hoe ohatrina moa zany le vola napetraka neny dia amidiko iny amidiko iny any ampianarana izy zany mieritreritra an'izay dia marina mihitsy le namantsika anankiray miteny hoe aza terena be loatra izy fa mety animba ny fianarany koa zany a fa tsika aza faly hoe mahay an'izao fa misy lesiko ihany koa anatin'le izy. Ny SMS manaraka tena ilaina ozy izy ny fialan-tsasatra satria raha tena miasa mafy tsy akiato mety arary raha tena tsy miala sasatra ka izay le hoe ahitana fahombiazana ny fialan-tsasatra. Ny farany dia hoe zahay mba te hanao vakansy saty tanà fa saingy ie debedebe le antony fiaonatale hoe zay mbola afaka miomana ianao mandritry ny taom-pianarana dia fa zao dia efa miomana hoe anangonangona vola kely tsika fa hanao an'izao a dia efa petra fotsiny tazona hoe vakasany tanà ny taona ho avy a tratranao mila fiomanana zany mila fiomanana tratranao foana raha tena vonona ny sainao hiatrika an'ilay izy na hifindra toerana ianao na tsy hifindra toerana dia mila fiomanana ny fialan-tsasatra ahitana fahombiazana tapitra ny fandarantsika raha matomariko dia mirary fialan-tsasatra mahombo antsika rehetra fitsika zao hiditra fialan-tsasatra izay indrindra miditra fialan-tsasatra ny fandaharana dia izay tokoa no irariana ombana manana mihitsy izay firariantsoa avy amin'ny raha matomariko izay ankasitrahana nareo mpiainona naraka izany hatramin'ny farana isorantsika ny namana Arliva ny kajy ny sehatra teknika dia teo ihany koa ny namana Arlanto napitany feo sy ny azonareo verenana indray any amin'ny RTP live zany dia miverina ihany koa amin'ny sabotsiala amin'ny valosy sasany dia ny fotoanantsika manaraka na dia hoe efa madiva hiato dia mbola farana amin'ny herin'irito izao indray mamarana izay le hoe fandaran'izay dia miala sasatra kely tsika dia mifampitaona ety ihany dia mankasitraka indrindra mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko veloma to. Ampela miary mahatsanginoary ny vehivavy mahefa ampela miary